Bon anniversaire à toi. Merhaba Monsieur Clarel, natratra andro lehibe andro anty ny fotoana atsiarovanao ny tsingeritaona naterahanao Cœur Qui Bat Un karakara surprise ohatr'izao izay dia andro any misy olona ny safidy manokana ny ampidoboka ny fonao amin'izao tsingeritaonanao izao dia tsy izay izany fa ny vady aman-janakao eo ihany Kristina ary eo ihany koa Nisiona izy ireo niarany farimbona tamin'ny fikarakarana ny surprise ho anao andro any anehoana fitiavana aminao sy tenenana aminao fa ianao ilay olona tena tian'izy ireo dia hoy izy ireo aminao mirary soany lary vady malalako ho ambin-javatsoa sy fahasalamana ianao ary ho tahian'Andriamanitra amin'izay rehetra ho kasainao dia bisous mamy be je t'aime izany no afatra manokana avy amin'ny vadinao afatra manokana sy fitiavana be avy amin'ny vadinao andro any fa eo ihany koa misy tononkalo manokana avy amin'ny zanakao dada tena mamiko indrindra ilay rehibe fitiavana tsy azo afindra ny lofo atafitanay zanany na dia nandanin'ny farim-pananany mivoaka maraina maneno akoho indraindray ihany izy vao mody aloha manao ezadana ny vady aman-janany sy atsara ny aviany taranany mifofotra trano mitondra faliana miezaka andresy ny tsy fampina mikarakara ny ankonany tsara izy na amin'ny mamy na amin'ny mangidy indraindray dada 𝒑𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 kanefa vetivety eo indray misarika mibedibedinao tena mahasoa tsy adino mihitsy faraketinam-po dia izany tononkalo-mamy izany sy izany teny mampirehetra izany androany Monsieur Clarel no entin'izy rehetra miarabanao amin'izao tsingeritaonanao izao dia mirary soa anao dia fitiavana be ho anao dia mirary soa tompoko. Merci beaucoup. Merci Fatimanzanako. Natalatalo. Essa bonita onde tu manja, né?